ry malagasy mpiray-tanindrazana, mahery Andriamanitra ary lehibe ny fahasoavany. Terasy laza no atolotra azy satria tsapa izao fa mitsinjo sy mitatana ary mitay ity Madagasikara ity sy ny vahoaka ato aminy izy. Napetraka teo ampelantanany tokoa mantsy iny kiondalana natrehana tamin'ny 17 ny volana novambra lasa teo iny dia ny fitsapakevim-bahoaka izany. Tamin'izany no nalovako antso ary fiangaviana ho an'ny vahoaka malagasy rehetra mba hijoro sy andray andraikitra, nitondra ny anjara birikiny amin'ny fametrahana lampiaramonina vaovao ny rehetra. Nilaza ny heviny tamin'ny izao tontolo izao ny olom-pirenena ary nametraka ny safidiny hiroso ho any amin'ny Repoblika Fahefatra. Eto dia manolotra ny fisaorana erapo eratsaina ny olom-pirenena malagasy rehetra nandray andraikitra nanefa sy nandratanteraka ny adidiny, na ianareo naneho ny eny izany na ianareo naneho ny tsy eny, na ianareo rehetra tsy afaka nanefa izany adidy izany. Makasitraka ihany koa anireo tompon'andraikitra rehetra tsy akanavaka isa-tokony izay nanomana sy mikarakara ary nanatotosa iny fitsapakevim-bahoaka iny. Tsy fandresen'ny eny irery ihany no fandresena azo tamin'iny fitsapakevim-bahoaka iny, fa fandresenao ary indrindra fandresen'ny Madagasikara, fandresen'ireo malagasy izay tsy manakintsony hoe olo-kafa na ery hafa avy any ivelany no anapaka eo amin'ny toerana, fandresen'ireo izay tia fandrosoana, fandresen'ireo lehilahy, fandresen'ireo vehivavy malagasy rehetra lim-pivoarana. Fa manomboka androany kosa dia hiara-entana isika rehetra ho an'ny tanindrazana, ho an'ny taranaka faramandimby. Sarotra ny lalana, indrindra iny lalana iny, fa izay tonga soa ihany ony no arabaina, koa arabaina ny vahoaka malagasy rehetra fa teraka soamatsara ny Repoblika Fahefatra. Repoblika Fahefatra ahitany malagasy ho avy mamiratra, anjakan'ny rariny sy ny intsiny ary ampandroso ny faritra rehetra eto Madagasikara. Arabaina fa niova androany ny tantara satria pejy vaovao no iaraha manoratra manomboka izao. Arabaina fa tafapetraka ny fototra vaovao satria ny fitiavana, ny tanindrazana ary ny fandrosoana no tokotelo ho fototry ny lamin'ny mpiaramonina vaovao eto a Madagasikara. Ry malagasy mpiray-tanindrazana, iaraha mahita sy matsapa izao fa tsy maty ny afo ny fitiava-tanindrazana ao ampon'ny malagasy fa miredareda ao anatin'ny tsirairay avy ao. Naneo firaisan-tsaina, naneo firaisan-po ary fiara-mientana ny malagasy, vonina anefy ho avy vaovao baikony ampi-po-pirenena sy ny fitiava-tanindrazana ity firenena ity, ary ny safidy ny anorotra lalam-baovao ao anatin'ny firaisan-kiny. Matoky ny ho avy isika ary matoky ny fitahian'Andriamanitra.
masina ny tanindrazana misaotra tompokilay makasitraka tompokivavy. Miara-hitsangana isika tompoko sady telo.